Fanina trano iarabanantsika rehetra mpanaraka fandaharana atao amin'ny SSDBND na magnaraka amin'ny alalan'ny groupe iny vaovao. Araka ny efa nampantenenantsika dia vahintsika androany tsaratsara Mesia Jesosy Mpanjaka miaraka amin'ny namany Pasteur Andria Manjato Rivo ary Lalatiany. Ao koa namana ray izay mpanotra fandaharana Kiko koa eto zay Resa-dresaka sy ametraka fanontaniana rehetra napetraka atsika tany amin'ny alalan'ny commentaire. Faly miarabanareo rehetra ary tonga soatra amin'ny fandaharana. Faly miarabanareo koa mpanaraka sy tapaka amin'ny fandaharana ity amin'ny tokotany tsiraikiraiky any ho aminareo fiadanan'ny tompo dia mirano Jesosy Kristy miandravitra nareo fa hitondra fiadana ho anareo tokotranareo amin'ny agnaran'i Jesosy tompo tsaratsara. Amen. Dia mananitra an'izay fisaorana lehibe zay koa bevata zay ny tenako maniry firahiantsika tsirairay fanaraka izao fandaharana isika vaovao ny lanitra tokoa zao zava-mahagaga ataon'Andriamanitra ety ambony tany dia fifaliana ny atonga anareo fahisan'ny fanamasika mba andray zany ampifaliza zay vaovao mafalo amin'ny fiainana tsy raha mafezy rehetrany dia hitran'ny fanontaniana izay napetraky ny sehatra ao amin'ny tamazosian'ny Facebook atsika malona ny lasa be tatoato makasika ny apôstôly Mpanjaka Mesia tsaratsara dia maro manontany izy maro zany mazany lavaiza menadiny tena fantatry izy maro natomponao dia lavaiza izy remadinao zaho tokoa dia atao hoe apôstôly tsaratsara zay meny tompo anara Mesia tsaratsara dia zao misy zaho zany dia atao hoe nagnarako tamin'ny nofoko dia remboagny zay ny fiantsoana dia nagnarako amin'ny karatra amin'ny kopy mandagnaky zaho dia baralahy mirazako barany hosy voibe fa zaho tsy teraka avy any hosy fa valivotaka avy any Andrivazo any amin'ny tany Menabe tany Sakalavan'ny Menabe province zahay Antoliara fa région Menabe dia zaho zany dahalo nasako taloha mpangalatromby dia nifanena tamin'i Jesosy tahaka nataon'ny Saoly ka tonga Paoly dia nandalo fahafatesana zaho 2 fois fa mbola tsy nalevina nembena fahatondraina sy tapany mety ny tompo tany an-danitra ny fanahiko nifanatrika amin'ny tanan'Andriamanitra ray tany an-danitra mety nahita ny zavatra rehetra mety tany amin'ny tsara sy lafindratsiny paradisa fiainana mandrakizay tany amin'ny elo fijaliana maritra mandrakizay tany amin'ny sorana tany amin'ny nampianarina baiboly sy ny karazana fa naverin'ny tompo avy any aho dia nampidirin'i Jehovah Andriamanitra ray tao anatiko Jesosy Kristy tompo fa raha tantaraiko aby na tsy toriany lava loatra kanefa ray kasika amin'izay nikesika anareo dia mbola voaliko ihany zay eo ihany agnambo nampitenena teo anidina amboniny tany nampitolan'Andriamanitra hampatra lehibe anavitra mboka malagasy rehetra amin'ny fomba mampanao-Andriamanitra amin'ny fomba madio fa tsisy fialona napepeka zay nitantarako zay momba anahy sotra anao Mpanjaka amin'ny hoe dahalo taloha dia nifanena tamin'ny Jesosy ohatran'ny Saoly maty ianao teny anao maty indroa dia niatony mbola dahalo be anao tamin'ny anao maty iny sa efa nivavaka zay vo maty efa nivavaka satria zany nivony bay kansera zay aho dia ny kansera io zao tsy nisitrana tamin'ny amanao dahalo vony kansera bosaviny dia tsy nety sitrana le kansera dia ozy n'olona hoe ndesa amin'ny dokotera ndesy tamin'ny dokotera tsy nisitrana nandesa amin'ny mpimasina tsy nisitrana nefa zay mpimasina ary da misy olona dokotera ndesa amin'ny fivavahana ndesy magnato pasteur ndesy ampengona dia ndesy fampengona dia nefa forcé zany tantaraina ka mora forcé navy natatanapengona fa raha fahazalemako ny fivavahana forcé dia tonga tany dia nireny pasteur nataon'ny batisa dia vita ny délivrance vita ny batisa amin'any dia eo faty io vao tonga amin'ny hoe miresaka faty zay rehefa ho misy olona manko maty ankadresy tondra fanjakana dia misy taratasy mahakasika zay iterananao ry taratasy mahakasika ny nahafatesanao taratasy mikasika nahafatesana laha manahaky anay bara mako zany n'olo moa dia samy fombany ary ny fokon'olo samy manana anazy zahay bara zao vatany vo maty dia tsy raha dia aminay zany vitsy aminay bara zany ny olo ambany vohitra manahaky anay tony hoe maty ka avy hatrany eo ny eo dia fataova taratasy vitsy tsy maintsy vita levy any ny faty vo manao zay hanao azy fa misy tena tsy manao taratasy pafatesina mihitsy ny bara avy dia levina dia zay fa vita levina ny faty vo manao taratasy fa ndraiky mbola sy tonga ny programme halevena dia efa nitsangana tamin'io nalaza manko tafaran'le filazanao hoe ianao ny Jesosy
jesosy ohatran'ny hoe tsy azon'olona mpanaraka vaovao sy nahely izy zany hoe jesosy ianao fa jesosy ohatranao hoe anarina fotsiny zany tianao hoe ho apetaka aminao le jesosy fa le jesosy efa nisy taloha iny no tenanao zao. Ya marina tokoa mitenenao ny fampirenenao tsara moa ametraka anteny tsara ohatra zany mba izy mitandiny mieritreritra marina tokoa na miteny hoe jesosy ahoana satria agnatiny de zao mahatonga azy tsy azon'ny olona tsara manko zany le amin'ny télé reny zany tsy afahategna mivalapatra tsara le fagnazavana de lasa kapaikapaiky de tonga de vetiny any mitenenina de lasa tsy mivalapatra etanao le farateny sy le lohateny fa marina tokoa tena zao jesosy nanaovako hoe mahay zao jesosy ka de zao le zavatra hitako tany an-danitra sy nataon'Andriamanitra tany an-danitra ny afantarako ahy jesosy satria nitombona fantasy tany an-danitra de nasai Jehova ray nitoboky nanambo ohatran'izao a de jesosy eo akaiko de nampidiriny Jehova ray tamin'ny alalan'ny teny tato agnatiko jesosy baka ndamboso fa ohatrany vakina famaky mihitsy lamboso triatra vaky be de natsofoko nytao jesosy de velona agnatiko ao de ao jesosy de ity vatategnanao ty de izaho ihany ty ozy asa matahotra mihitsy anao miteny zany amin'olombelona namanao fa izaho ihany io fa iverina ray mandeha aho tahaka nataoko tamin'ny Eli ozy io de tahaka nataony Eli koa tamin'ny Jauna zay mahatonga ka miteny hoe izaho ihany jesosy satria Eli izy ihany le Jauna ny vavan'ny jesosy mihitsy namoakan'io hoe efa tonga eto aminareo any Eli zay nandrasanareo eny amin'ny raha lanitra ho avy eny toy ny vahoaka ay Eli zay hitanao i Jauna ozy ka i Jauna no izy jesosy namoaka an'izay ohatran'izay koa ozy ianao io efa tonga jesosy fa ianao no izy zay mahatonga masahy ny tenin'io fa raha sy tamiko tokoa zany fa lasa antika tsy nasahy ny tenin'io a fa tena tompony mahatona sahy ny teny ary nanangatana masomahoaka de mbola misy mbola andraky ely aloha le hoe jesosy raiky le lasa nateraky Maria igny ve sa jesosy ahoana zao a raiky nateraky Maria igny a igny efa lasa igny satria igny le vohombo lasa niakatry any de velona mandrakizay any izy lafa tonga any izy de nifanahy nidy amiko ty nidina amiko ato fa le satria i raiky igny torotoroina tamin'ny fanahy masina atao kibony Maria lasa zaza mena zaza boty mena vava lasa zaza kely navoaka ny vehivavy fa ity raiky ty koa nofo be no niterahany koa nilatsahany koa zany nofo be lelahy koa ty fa tsy Maria vehivavy ity lelahy nilatsaky izy avy de niditra agnatiko ato fa tsy nateraky tsony izy fa izy ihany ty zany fa le raiky ny vohombo igny fa tsy izy ty fa ny fanahiny tonga nofo ty tenin'Andriamanitra tonga nofo jesosy tonga nofo zany ty amizay hoe fanahy jesosy zany hiditra aminao ianao zany jesosy ka ny zavatra ataonao de hitovy amin'ny zavatra nataony jesosy igny sa zavatra hafa mihitsy zany le hoentinao eto ambony tany raha ny zavatra ataoko aloha tsy misy mifankalavitra tsy misy miala ny zavatra nataony jesosy fa hoe ilà zaho manao mitovy amin'ny vitany jesosy ny vitako za tsy afaka madefy amin'ny jesosy satria jesosy mitopoko ary izy koa nahay ahy ka tsy afaka zay mbola zanak'olona zao ety ambony tany zanak'olona mbola mitafy mifamandra tsy afaka anao defy vitako ny vitany jesosy tsy manao an'izay aho fa zay anjara nampanaoviny ahy ataoko fa laha mikasiky amin'ny fahafatesana ny hitako araka ny telo resotra masina de efatra angamba na telo na dimy natsangany jesosy tamin'ny maty fa ny ahy kosa roa amby natsango tamin'ny maty tsy midika hoe za mahavita mihoatran'i jesosy fa no miteny mahavy an'izay hoe no famantaran'izay mino ahy de nasa natao koa natao ary vita lehibe lavitra no izany azy izy zay ny teny navoakan'i jesosy de marina tokela tamiko le raha satria izy ato amiko nanao an'io de natao zavatra zany mba hafantarany malagasy hoe tonga tokoa ty raha ty fianagna tamin'ny maty anao izy anao teo zany hoe satria jesosy aloha ny alanteto jesosy aloha ny alanteto de niteny hoe vita fitoerana anareo de iverina de akanareo indray zany hoe tonga zay anao zao andehaka any vahoaka malagasy na hoe nizao tontolo zao satria amizao tsy ho jesosy ny Madagasikara ihany fa an'izao tontolo zao ka avy anao zao ndehaka ny olo rehetrarehetra andeha hiakatra amizay sa ina ny programme marina tokoa moa teny tompo andeha hiakatra any amiray anamboatra fitoerananao zay toerana avindray haka anareo izay haka zay zany a io zany volaza hoe ny maso rehetra de hitazatra an'izao io tokoa mariny ity ny fiverenako ty zany de haka anareo tokoa tsy malagasy ihany fa ny vahoaka rehetra zay ny programme haka anareo zay mazoto satria zay manasafidy tsara no halaiko
satria misy ny olona araka ny teny hoe hoy ny teny toko ianareo de tsy fikiso verina de iray hafatsy ny zanaky ny fahaverezana. Misy any zany ny olona voatendry tsy mety tsy ho anisy ary zanaky ny fahaverezana. Volany sotra masina am'le apôstôly reo hoe raha iafina ny filazantsarana io zay de iafina am'izay ho very. Izao fa tonga avako zao de haka anareo fa le zay iafina zay efena zao teniko zao de efa nisy ho very satria tsy hino ahy izy fa Jesosy maintimainty tonga nofo tsy hinoana. Ka zay tsy mino zay misy atao batisa ho ny tompo no vonjena, ka zay tsy mino no eloina, ka zay tsy hino de anisany vohelo. Haka anareo na tonga avako le tompo. Misy fitsarana be atao am'zany fotoana zany satsika hoe za vonona de makatiza tsy vonona mipetraka le fotsiny za hoe misy fitsarana be ny atao de zay araka zay fitsarana misy eo no mivaly zay na iaraka amin'ny akatra na eo ivelana le io zany ny fahatongavan'ny Kristy manko zany tety ambonin'ny tany de mitondra fitsarana ary la amin'ny tsinanray azy koa de tsisy fitsarana satria hoy ny teny fitsarana natongavako ety apahiratra ny jamba anajamba ny mahiratra so zay apahiratra ny jamba aho zy de anjamba fitsarana zao zay defa fitsarana manokana zay ka zay ahira-tsaina zany ka zay ahiratra amin'ny fotoana zao fahatongavako zao de ho avitry miaraka aminy fa zay mbola hanajamba ny tenany de tsy ho avitry fitsarana zay fitsarana ety atany zay zay zany fanatizy zay mitesiko ty fitsarana zany zao ty zay mahatonga anaro hoe tsara eo mpitsara lehibe ny mpitsara zay boky ny mpitsara amy baiboly eo de lehibe ny mpitsara Jesosy midina aby izy raha tsara zao ty fa miteny ty baka aza mitsara fa mbola tsaraina ny tompo no miteny fa tsy zao fa zao ny fitaovana fitsity nofo be ty fa ny tompo zay velao atao anato Jesosy velao atao anato miteny zao itsara izy betsaky ny mantany fa maninona moa ny apôstôly tsaratsara ny lanjaina nefa ara Jesosy Kristy olona ao anatiny ao aminy izy misy ny teny mivavaka Jesosy Kristy zany kanefa izy anjaina natao nanambonimbony tena zany fa ina ny antony natonganao hoe lanjaina zany fa tsy navely tonga tahako ny olona takana Jesosy Kristy marina tokoa moa ny olona somary nadevitra mikasika an'izy iny araky resakanao teo hoe lanjaina be le tsy manko le tamin'ny voalohany hoe anao na tsaratsara ny lanjaina be fa tokony mba ho lanjaina kely zany ny tokony ho izy barinjaka reny zany lanjaina kely regny zao kanefa de ataonjy laha ambony mitondy zay nefa filanjana fa laha avy amy barinjaka le raha na avy amy domboscosy ny nama de lanjaina kely fa rehefa ny avy tao tsaratsara ny filanjana de lasa lanjaina be satria nanakoako be notrany ohatran'zao zao zany le izy marina tokoa mitena nahoana ianao lanjaina be ohatran'regny tsy mba nanetry tena nefa Jesosy ao anatiny ary anao misy tena izy mihitsy ianao Jesosy nefa de ty nanetry tena marina tokoa zao no izy tamin'ny fotoana zany natonga ny lanjaina io nisy fety lanona nataonay hoentinay hanarasy ny voninahitry Jesosy satria efa navita tour de mada vitako Madagasikara antety Madagasikara fifaliana nataonay io faly zay anao fety de amin'ny fety io zahay zay groupe raiky mpanao mpiara-piray olonatika ao amy Kristy de nasaina aby navory teo dolodolo raha fa nivory teo zay tamin'ny fety nataonay io mba nivory teo koa ny mpianatriko zay ho anisan'ireo olona na fahasoavana avy amy Jesosy natsangako tamin'ny maty reo de misy olona zany natsangako tamin'ny maty tamin'ny anaran'i Jesosy mba hazavazava amin'ny olona ny dikan'iny zavatry iny fa tsy raha hoe za tianao zao hoe lanjaonareo tsia iteninandra za tamin'iny 3 fois raha nisy nanao Facebook tamin'iny nangalaka tsara 3 fois nanda aza tsy anao tsy lanjaina lanjaina aza tsy anao lanjaina aza tsy anao de teny farany de soloy olona ary apetrao ambony raha ilanjanareo io soloy olona olikafa lanjanareo fa za eto amy toerako ihany tsy nanaiky mihitsy ireo olona nazy aso reo misy fanontaniana voalatsy fa vao zao ty hoe Jesosy hoe manambady na efa nanambady taloha ya amaly an'izay aho de mety mbola many koa mangarena atao amin'ny akaveko ato sao zany la mikasiko hoe Jesosy ve manambady sa na efa nanambady izy taloha de zao nizy raha ohatry hoe Jesosy tsy nanambady iny ka mivoninahy sy ny famirapiratany ny tonga ety tsy Jesosy mpamonjy tsony izy zay fa Jesosy mpanavaka satria tonga de hanavaka izy zay ho avahany ny ondry sy nosy zay mino azy sy ny tsy mino
ary tsy hozakan'ny olona any voninahitry izy niakatra iny la misy amin'ny voninahitry be ny famelatra tantava iny midina tapo tsy zakan'ny olona iny fa tsy maintsy maka endrik'olombelo mihitsy izy mba ho zakan'ny olona mba ho jesosy mpamonjy de zay na tonga azy nanambady ty lasa tanaty koa de nakanofo izy ka zaho koa tsy hoe olona tsy nanambady ny latsahany fa tratra naperim-panambady ka nagnino izy tsy nifidy olona tsy nanambady any ka tsy tianambady izy fa matoa zany izy nifidy olona nanambady de mety tiany avao le raha fa misy antony mba hatateraka ny famonjena mba inoan'ny olona hoe mahay miteny satria mako mety mahay miteny amin'ny malagasy tsara aho zao fa raha jesosy raiky bakoa ny fiteny lanitra ny fiteny beriberika be an-danitra eo ny tonga ty sisa hainy fiteny jesosy direct avy zany na igny famelapatany tsy zakan'ny olona igny zay na tonga azy nanambady ty fa beko avy aminy mihitsy nampanambady ahy ka nada tsy jesosy direct hoe na raiky tsy nanambady igny hafa koa ty fa zao koa ny sitraky le zao koa ny tiany fa andriamanitra ao an-danitra eo manao zay tiany atao amin'ny baiboly azy de misy raha ohatra zay teny manahaky an'izay hoe andriamanitra ao an-danitra eo manao zay tiany atao fa ny olona mpamaky baiboly maraky an'izay ka natateraky ny ty ambonin'ny tany koa zay tiany atao tahaky ny saoly ohatran'izay zao lafa lasa i paoly saoly de nangany paoly ny vadiny kanefa de niteny any izy hoe tsara ao nareo la tsy manambady manahaky ahy nefa aleo ihany manambady to zay maimay laha tsy laha mahazaka hoy de aza manambady ka raha tsy mahazaka da manambady eto zay maimay paoly misy niteny an'izay ka tsy de tsy avy tanan'ason'andriamanitra akory ny fanambadiana na miteny olo hoe jesosy hoe hanambady zao koa ny sitraky ny aminy de ifandraisako amin'olombelo zany hoe zany manambady zany tsaratsara manambady tsaratsara aweny amin'ny lazainao hoe nanangana olona maty zay antony lanjanao le olona nasoka soavana taminao zany la zao hoe navita fahagagana nefa mbola tsy de fahita firina amin'ny télé na ohatra misy vidéo hoe ty zany nanangana olona tamaty matetika mbola tsy nahita an'izay fa tamivina zany anao nanangana olona tamaty farany de mbola afaka manangana olona maty ve anao zao toko maranto koa moa hoe tsy de misy oatra loatra ohatran'izao tsy misy loatra reto madagasikara aloha sarosarotra moa zany ny olo eto madagasikara hanana puissance be goavana be mahery vaika tahaky an'izany madagasikara teneniko na pasteur na mopera na mpiany na apôstôly na am'lereo milaza apôstôly reo eto Antananarivo reo fandin'ireo zany laha be fianakay mikasy fanankanana maty zany fa andriamanitra mavita any an-dafy tsy haiko angoa misy mihinany zany telona zany vy-panafody zany de mody manao maty adiny telo adino regny koa zany fa rereko aby zany fa gn'ahy zavatra natsira avy any an-danitra mihitsy io fa raha avy anao miteny hoe efa roviny anao nanangana maty tamin'ny farany angamba ataoko hoe tamin'ny 2016 teo ngamba farafarany nanombotomboky 16 vo nanomboany 2016 aho nanangana maty tamin'ny farafarany ia fa tamin'ny 15 14 13 mbeo 12 mifandimidimy mifanesesy izy de maty natsangako zay de raha koa manao miteny hoe mbola afaka mananga olo maty venao amizao soto koa anao nametraky an'izay satria maro gn'olo miresaky any hoe laha misy maty gn'aminay de alaiky tsaratsara laha misy maty gn'aminay de alaiky tsaratsara zao zany zao zany hoe tena mbola azoko atao manangana maty andriamanitra tsy mba mio vo maro sy aro mandrakizay fa zaho efa nangatarako amy raiko mihitsy tsy hanangana ny maty mitsony aho raha tsy forceny angamba satria gn'atony de zao tsy de fananganana ny maty ny tena hampin'ny vahoaka malagasy ahy na de firy na de fendiam-polo amby zato ny maty atanako malagasy tsy raha ino ahy surtout reto telo janna reto tsy ino ahy mihitsy io ka mbo hanangana ny maty koa za tsy raha nangatsony asa ngamba ny zanako ato na ny vadiko sy ny mpianatry reo sy ny délégation ro atsangako roatra mbola hananga rolo akoatran'izay de aveleo loao de aveleo ny maty reo ireo maty fanahy reo mako andevina ny maty amy betsaka ny maty fanahy ndray de telo jany jamba telo jany morondolo ny sasany de tsy fanangana ny maty tsony aka betsaka zao ny olona satria maro miretra maro ny mpihino satria miteka zavatra mivaingana ny olona satria sasany no miteny hoe mafampijorono volombelona ve zany olona efa nampitsangany zany mba misy zavatra anankiray tena hitan'izao tontolo zao raha mahita na mivantana amy télévision na malagasy na ina ia raha mahita fa ino tokoa fa isabesilasy iny mako nisy anao sangisangy hoe maty izy tena angapitsoka faraty Jean Emilien oui Jean Emilien satria samy maraina zao misy miteny hoe sao de tokony kay antsony ihany ny apôstôly tsaratsara anangany ty Jean Emilien hoe mba misy zavatra tokony atao ka zany mba tsy lahatra tokoa ty Madagasikara ita araka ny teninao hoe mba misy tokony afaka natsanga olombelony maty zao ahoana sa ahoana nefa zao hoy ny tenin'ny tompo enina dia isy olo itsanga tamin'ny maty aza nefa tsy mino
de tsy intsony ohatran'izao mikasika ny hoe hanangana ny ino izy teo zay milena mba nitoran'i jesosy hatraminavelo azy mba olo nitoran'i jesosy anga tokony hatsanga ao olo tsy mba tia lalany jesosy any avelao ody lafa mody fa tsy hoe olo aby ty ka hatsanga aby nga moa zaby zay maty aby latsangan'i jesosy raha avy ampivelomanao ka nino an jesosy kristy mitosy moty fiainanao nao mba hafahafa kosa manangana zany mba mety azona bombe jesosy any hanao manangana olo sy tiany jesosy labe raha fisotro rongolona ny sasany zay ro atsanganao gn'olo manao zany koly fa vetaveta fa malainy tokoka tokoa miala tsika ty zao milena veteveteka fa mpanjaka izy lehibe izy loravotapondroa zaho manaja olo folo hoe hanangana an'izay kela maty io ka atsanga avelao ny maty andevina ny maty ao andana mota ariko fakahita mialatsiny aho moa sao de hoe manavakavaky zany tsaratsara fa n'olona mivavaky any zay mino an jesosy any ke zany no atsanganao tsy takan'izay jesosy fa nany jesosy natsangany aby nazy navavy zairo na olo manantena na tsy mivavaky na lazarosy ohatry zay natsangany aby fa tsaratsara manavaky tsy manavaky aho fa zao zany no izy mahatonga any tena ohatran'izay a mahatonga koa jesosy niteny tamin'ny namany hoe avelao ny maty ao aminy handevina ny maty nagnava koa nga izy tamin'iny nefa olo namany miaraka aminy niteny iny hoe mbola handevina ny raiko aho tompo maty ny raiko de avelao tsy handevina ny raiko aho zay kila maty rehetra amy tany ty de atsangany tsaratsara aby mba hainena fa zany malagasy zany na de inona ny fahagagana iseho eto Madagasikara malagasy olo fa tsamba maro raha fa tsy hainy satria voany felonana fitiavatena fitiavam-bola fitiava-voninahitra fitiava amin'ny ao anatin'ny fiangonanao alifasy ny raka pafolo karena meo ty aby ny vokatra alifasy bakao zany kapelesana aminenao ty amety 4 amety gamera zay ny tena mahamaimay fa tsy mpandalina zavatra ka felona tena mahavo azy ohatra koa ve hisy koa ve fahagagana mihoatran'izao zanaky malagasy no nampitsanga olo maty 2 tamin'ny agnaran'ilay mesia zay inoatsika malagasy indrindra fa ny pastera de mba aiza ny feritreritan'ny pastera sy nitolajana am'izany vitany devoly ve zany 2 tsy mba roa fa 2 maty natsanga raha de mbola tsisy piny any ka na de inona ny fahagana mbola atao koa malagasy tsy hina mihitsy raha mbola malagasy satria malagasy raha lio koa malagasy zaho koa teraky malagasy tsy ino an'izany izy vazaha avy any an-dafy agny nakaty nazakazakaty nagnata ty boka any Frantsa hataoko batisa fa agny Madagasikara ao ny jesosy zay ny filazan'ny vazaha io rezy faharoa ohatran'izay mba afaka ajorony vavolombelo ve le olona maty natsangany mba na miaina manjery raha ohatra ka ireo aina mandeha surtout ty tvm ty mba tele mba tiako izy io fo no ny olona mitantana azy ohatrany tsy azo azo kotsony am'izao fotoana zao nefa mba namako tiako mihitsy io tele io satria io mety anozy zavatra maro raha ireo no manasa hoe aseo eo tsaratsara ny olona natsangana tamaty tonga de vetivety fotsiny communication atsiko bakany eto aby mitsangana to aby nareo reo olo natsangana tamaty reo voaeto ho hitan'ny tv plus tvm ho hitan'izao tontolo zao de mitenena hoe anao bokaia de nitsanga tamaty koa anao ba anao koa bokaia de eto aby izy ilazanazy eto amty fa zany hoe reza laha miasa amty resaka tele aina mandeha teny ohatrany raha aseo raha vakava koa ty tele tiraka nefa hoe mba tele malagasy télévision malagasy tsy any malagasy io fany politika zay ngamba ny fagilahany malagasy io ty tokony asiandreo to aby raha aby mba tokony mba hampin'olo mety mbola ifantsihana koa verenao mety mbola ho tsarainy ohatra tamin'ny andro nanaovana jesosy tamin'ny barabasy sy ny tariny ohatran'ino izy zany histoire andalovanao sa anao zavatra hafa ankoatran'ino ya marina tokoa mareo la metraka an'izay hoe mety ho fatsila mbombona venao sa handalo am'izay fa tsy handalo am'izay igny ndray zany tsy ahy no manao an'izany fa ny raiko satria jesosy koa de niteny tete tsy nisotrapoko natao fa nisotrapony raiko ka raha ohatra ka mbola ho fatsina aho nisotrapony raiko zay anjarako koa zay la anjarany raiko zay manasafidy an'izay fa za tsy manasafidy an'izay ia ka ohatra ka tsy ho fatsina tsony fa andalo amin'ny lalakafa anjarany raiko aby zay izaho sy ny ray de ray ihany ka satria misy any zany secret tsy maintsy apetraky ny ray manokana ho azy ary ny voasoratra hoe tsy misy alala ny alo atongavan'ny ray na de ny zanaka ozy tsy afantatry ny zany igny zany le kodiko zay kodiko manokana zay amy maha jesosy tonga nofo ahy amy mahateny tonga nofo ahy fa ny kodiny raiko afaka tsy haiko na da andalo am'izay fa misy moa zany ny olona avy amy jodasy manko zany nahatonga igny zavatra iny ohatra hoe manahaky amitsika zao vo tamy facebook to zao le tatsika resaka hoe fombandraha magnino maso izy to razana maso Claudine fomban'ny Claudine na onona tsaratsara fa hanao fagagana vavaka androany amy zomahala de makasitraka ny fomban'ny zanaka ny finaratso fa fomban'ny Claudine tsaratsara amy facebook mandeha raha zay
nefa zavatra mahagaga nefa zany nefa tsy mahay lodina zany koa ndre nitavany zany ary vokatra maso zany tsara mbola nitiny vokatra maso ty tsy mbola nifagnary tava amiko zany tsy fantako zany olo zany zay zaho de sambisambilohany sasany ka sambisambilohana tahaka an'ireny ihany mahatonga olona manima zavatra io zay koa nahavoan'i Jesosy ia noho ny fitiavam-bola fitiava-karena de nataony Jodasy le fomba ratsy izy zao ka iah zany elavitsiny amy tokantrano any amy Facebook agny de fafao teo zavatra ataonareo fa tsy zaho tsy mahay zany lodina tsy miditra politika za tsy mpanao polifikafika polingalaing mihitsy tiako fa za olo mahita tout droit avy any an-danitra amy teny zao fa tsy teto ambony tany fa tany an-danitra avy an-danitra midina olo midina avy any tsy mahatia ferafera tsy tia vandivandy blagblag ka resaka ferafera politika aza amidinareo amizany nareo tokatrano any mino amizao fagnazava zao ka zay zany izy ray aman-dreny be tsy fantako na andalo fa fagnatsiana na tsy andalo fa niraiky mahay zany zao zao somary te resaka kely mikasika zay ny tianana kely le atao hoe kristiana raha vao miresaka ny rany kristy sy mifanamasina de mampasafiaro amresahany mpanorotry ny epistile ny hebreo hoe manao tsinitsinina ny fanahy fahasoavana sy manitsakitsaka ny rano fanekena zay nanavotana anazy de tsy misy famelany kely koatsony ho anazy zany io raha kristy zay tsy azo tontonona izy io efa vitindray mandeha to Calvary famonjena donc amy lafina carrière tsy tsony a fanombohana any Jesosy ambony azy fijaliana manina mbola tenenao fa Jesosy mbola vombona amin'ny azy fijaliana anao blasphème n'Andriamanitra ianao zay any zay le teny amin'ny epistile amin'ny hebreo toko fasikily zay misy miatso taminy aveo manitsikitsaka ny raha fanekena ary manao tsinitsinina ny fanahy fahasoavan'Andriamanitra Jesosy mitantera-bela le tao Calvary zao hitanao zao le mpamonjy anao tao Calvary fa aza rahadrabina tsony hombona amin'ny azy fijaliana enao ny voombo azy manombo an Kristy fanondromby amin'ny azy fijaliana hazo fanamelohana fa ity fanjakana ty raha miambarany hebreo toko fa rombeny folo andiny fa valomboropolo de manao hoe ko satria nandray fanjakana tsy azo ampirorona isika ao ko isika anana fahasoavana hoe tsika manao zay fanompona sitrik'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana matahorana fa tonga le fanjakana tsy azo ampirorona zao io tsy raha ombona amin'ny azy fijaliana tsony za miteny atsika nizaniza ny ohatra an'io hoe itorabato hoe hay anagajy tsy efa tsisy atahorana zany mihitsy mikitianao any Jehova fa Jehova menao fakiro salamy faharoa fa mitsangana amin'ny mpanohatra sy ny mpanapaka ary ny manam-pahefana sy ny mpisorona hanohatra ny Jehova sy ny Mesia fa Jehova miany an-danitra tonga anao fialanan'inona farany hoe zany hoe zany zay olona manaraka anao sy mino anao ihany zany noavitra misy fiangonana mo mbola sy de misy fiangonana fa mbola miandro kely tikola zay zany zay olona manaradia anao sy mino anao ihany zany noavitra amizao ahoana zany reny katolika FJKM musulman ohatrany lazainy rahalahy eto finoana hafa ankoatran'izay zany zay olona manaraka anao ihany zany noavitra ay tsy mataka hoe mino miditra amin'ny fiangonako voavitra tsia raha fa mino lazaiko hoe tonga eto ny fanjakan'Andriamanitra tonga eto ny famonjena zay mety ko avy any an-danitra zay mahay mino an'izay de hoavitra de voavonjy raha izy ohatran'izao ny manaraka misy olo mandeha zao a de manaraka avy ato afara anao manaraka zay misy koa fiangonana manaraka ny fiangonanao ny olo mbola mpanaraka ihany koa zay ya mpanaradia manaraka ihany koa zay ka io zany a ny manaraka ahy manokana zay mivavaka amin'ny fiangonako anao de soratako manokana fa raha tena hoe manaraka azy koa ka amin'ny fomadio ary amin'ny finoana mino izy lazaiko ary mino ahy koa araka miteny mitoko hoe mino ahy hoy Jesosy ary mba mino koa zay nagniraka ahy fa zay mino ahy de mino nagniraka zay manahy de anda zay nagniraka kireo mpino miaraka mivavaka amiko manaraka ahy de mino aho fa raha tena hitandrony didin'Andriamanitra zay nandidiako azy izy de ho afaky aby reo voavonjy aby reo tonga anao zany ny fidin'Andriamanitra amin'ny malagasy zany fa Jesosy ho an'olona rehetrarehetra ho an'izao tontolo zao ahoana ny fampianarana ataonao raha ho an'ny Arabie Saoudite ohatra na ho an'ny États-Unis na ho an'ny Israely afaka mpianatra amin'ny teny afantarandreo azy ve anao ya tsara tokoa ny fanontanianao io a hainy mino ny zavatra rehetra hainy raiko neto androandro io na amadiky ny lelako amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy na allemand de lasa ho azony io fa izy no mahay an'izay ka raha fa tonga ny fotoana zay ampianarako anao tafa andehanako makany mepitany hainy manao an'io na miteny gasy avao amin'ny fiteniko avao de avadiky Andriamanitra amin'ny sofindreo amin'ny fitenin'azy andreo satria Andriamanitra ihany ny tompony langy rehetra na langy ino izy ihany ny tompony io fantany io ary manaraka an'izay zay navy ny tenin Jesosy hoe efa rovina mitoerako tetaonareo ry Tomasy de mbola tsy mahafantatra ihany va ianao ka zay tsy mahafantatra ahy aloha de sarosarotry avao no handraisan'ny fiteniko satria manahiraka ka tsy misy aton'Andriamanitra no sosikevitra hevitra
ifakahaizanay ifakazahoanay ifakazaranay zay de mitoko hoe ifakazara amy fotoa de hiadany anareo ka laha vo mifakahitaka mifakafaresaka tonga de avy hatrany defa voarainy tsara efa nisy antino moa zay ny fitelinanitra za sarotra indrindra za fitelinanitra zany raha tsy ny tontolo fananao tsy azo zao fa itsaratsara zao tompony fitelinanitra zany hoe tsy hanao démonstration mikasika an'izay izy a tsy hanambara zavatra besaka zay ohatsika mpiteny aosoa sisisisany a jesosy tsisy ozy hoe manana anarana secret manokana Jehova Andriamanitra ray fatany tsaratsara zay ary maromaro eo tak zay koa jesosy zay tsisy mpanona anazy fa izy no malala anazy ary io anarany io fanaovany délivrance rehefa enjana be manona anarany Jehova anankiray zay de voly tonga de tsoa iny tonga de ringana maty misy de vola tsy hoe lefa fotsiny misy fanontaniana somary hafahafa kely izy ty fa ohatran'le ty fa misy fandraisany any ty le lamba ataony paster lamba maitso sady misy mena kely izy io manko misy biera ngamba zay misy toka zay endekeny zay anarany endekeny de misy fandraisany amizay ve izy misotro zay za resaka mikasiky la biera zany a efa nifadianako hatramin'lela vo nidina ataony ato anatiko jesosy de efa nifady nitoka nifady sigara nifady labiera nifady roma nifady fijangajangana nifady zavatra loto sy halatra lainga tsisy tsony amiko fa ny zavatra ataon'Andriamanitra zany la mikasika ny hoe kitana na menakely a na ino kely a zavatra vitan'Andriamanitra aby io na lainy devoly tahaky io fa ny devoly a franc-maçon ray zany manao copie-coller fotsiny regny io ane tsy mba tetiavako ny copie-coller io satria Andriamanitra miteny hoe ry malala ny tsara no ala tahaka fa aza ny ratsy fa ny tsara avy amin'Andriamanitra ny sasany a ny raha olo fokarongoro ny fokatsy amala tena pijangajanga de atao copie-coller ia copie-coller ny anina copie-coller ny fokarongoro zany copie-coller pijangajanga zany ka tokony etrety tsara ty copie-coller fetreretro copie-coller fa tsy manaboka aminareo mialatsika eo namako fa tanora lo namako mpanao anio eritserety lala teniko zay fa tsika miody la miaparafarany sao de voatsara amizavatra tsy mety ka io zany copie-coller satana io na ino zavatra vitan'Andriamanitra copie-coller satana aby io fa zany hoe hafa ihany original eny ary amaraparana fandaharana atsika afatra ny jesosy ho an'ny malagasy sy ho an'ny vahoaka eran'izao tontolo zao ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'izao tontolo zao zao tontolo zao moa mba tiako iriko fatratra zao mba ary fanjakana lanitra aby ndareo vazaha mena sofina miavonavona sy tiany jesosy reo ndany mavomavo sofina telo loko manko ny vazaha efatra raiky mena be ohatrany voatabia regny a de ny ray mavomavo regny atao allemand regny a de ny ray maromaro atao hoe harabo regny a de ny ray mahity be ohatrany Sénégal regny atao hoe africain regny ingane izy regny mba androvany fanjakana lanitra aby ty koa za mba mahitymety tahaky an'ireo koa za tsy mba miavonavona tsy manavakavaka karazan'olo tiako aby zanak'olombelo zanako sy niasany tanako regny oka mba poditiko any iny ray afa ho an'ny malagasy kosa aleo tonga de faritra malagasy eky le teny fa zero any ivelany amby hoavy agny ny famondeny hoavy agny tsaratsara ary za maniry fatra andeha amin'io aiza moa le ty tany mpamon'olo agny i Syrie any Syrienne Bakorama teo agny mihitsy ambany teoko ny fahaizan'ireo ho agny anteny vazatsara hoe iza maro ty olo ty tapijanona an'io aho ampitsaritra iny adiadin'ireo haiko ane mampitsaritra io amin'ny anaran'ny tompoko e fa zany hoe mbola avy ny fotoa andehanako agny mbola avy ny volako omeny toko e anaovako frais andehanako amina aveo agny ijoroko ampivonireo amin'ny dotonga daroko abomban'ireo za tsy raha matatatra io ia ny afatra ho an'ny malagasy zany mba tiako mihitsy za mba raha mba misy aina manjery mba agnambarako ny afatra malagasy farany surtout fa ny TV iny mba tena eriko fatatra izy io mba hanana fahatsoram-posy ny fahadiova-posy ny fitiavanamana mba hasainy mba iresaka ao raha mba mahazo satria mba tiagny miafatra ho an'ny malagasy fa la be loatra ny problème azon'ny malagasy ndregny dinany jesosy zao tonga tapoka ty zao zany efa ny fitaragnany malagasy fa tonga agny satria ny malagasy ny betsaky mino an' jesosy betsaky kristianina de tonga agny ny fitaragnana ka de nampidininy toko aty zany jesosy tonga nofo ty ny afatra de zao andao tsika hifankatia sady hiavana ka ataovy malaky ty fampiavana pirenena fa aza maimay anao zavatra tsy tokony atao na tsy ny fampiavana pirenena ny vita ara-dalàna surtout resaky fifidiana zao ajanony io azo stop io la tsy vita ny fampiavana pirenena zay niafatra aminareo apôstôly tsaratsara misy mpanjaka tsaratsara na tsy mpanjakanareo ampanjakany zanako ka zay no azoko lazaina fa hafatra lehibe zay ka engany nareo amin'ny TVM ao raha mba télévision malagasy mariny io mba asehoiny mahany malagasy an'io fa malagasy ao milasaky aminareo surtout fa mba afatra apetrako anao ty ray aman-dreny be anao magnaja anao ry ministra ny ponina zao ty ponina malagasy mba jereo akaiky aho mba tsarovo afa namanao ary zanakao mety ho any adahinao nga mba mety itovitovy mitaotsika lazanao kanano zao
dimampolo tao latsaka kely aho zao efa dimampolo tao miady varotro mbola tsy feno soa ampitsikitsikina na anaovako amin'ny teny zao agny atokantrano anao mahita an'izao zareo fa longonao aseho i mihitsy maha malagasy atsika tia malagasy la fa amin'ny lehibe avy any an-danitra azavarena amin'ny polipolifika fa da mba avonjeo amin'izay ny zanakinao fa mijaly zay zanaka malagasy ndre zanak'andriamanitra efa midina aty tonga nofo malagasy de mbola tsy tsinjovinao ihany ndre fifandraisa tsy mba misy mihitsy fa za mba te ihona aminao to havatra anareo zay ka fa amin'ny lehibe ty tonga za anavitra anareo ho an'izay mety avota fa zay tsy mety avota tsy manino ohatran'izao nareo malagasy zay mpanratsiratsy ahy toujours ihany apio ihany ataovy tsara halaliny sovo maika ataovy lo ny fandratsianareo ahy fa ho hitanao ny afarafara ao za tsy manozina anao fa ho hitanao fa anao ihany tompony eritrehetra zao nareo teolojianina mieritsereta fa nianatra nareo ary nandalina dinisolo saotra masina fa niadala no fidiandriamanitra tonga ty ampamanitra ny hena aina tanao reo dahalo iakatra antsehatra aty hanao fampiavana pirenena ampiavana filoham-pirenena dimy lahy teny amin'ny kolezio mazava tanteraka an'izany nefa tsy tonga tao izy reo nasaina katao kokoa fa tsy terena tsy vozony izy miakina amin'ny sitrapony eo tainy tompony anavoaka malagasy eritrereto ny teniko zay aza mahaimahinao zany fifidiana ty oka zay fa vonjeo hoe ty vao fampiavana ty zay ny teniko farany le tainy tompony anareo fedanao anareo ampitsikitsikina andrasako an'izay koa zay tompolasy tompobavy niarahantsika tamin'ny mpanjaka tsaratsara jesosy mesia ary niaraka tamin'ny pasteur namany sy namana kiko misaotratsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany velomado manationa tainy toko fa andaotsika mpanao copie-coller mba jesosy amizay atao copie-coller asitraka e ampitsikitsikina sao de tezitra amizay reo namako